manonona ny fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy. Ndeha hideran'ny tompo isika araka ny salamo 5:20 nitsangana riavana anome voninahitra ny tompo isika. Hoy ny mpanao salamo: Jehova, efa naneho fity tamin'ny taninao ianao, efa nampidinao Jakova tamin'ny fahababony, voaisitrao ny herikon'olonao, voasaronao ny fahotany rehetra, efa nampijanona ny fahatezeranao rehetra ianao, ary niala tamin'ny fahatezeranao mirehitra. Miverena aminay ry Andriamanitra ny famonjenanay io, ary ampitsaharo ny fahatezeranao aminay. Ho tezitra aminay mandrakizay va ianao? Hampaharetinao hatratra ny taranaka faramandiby va ny fahatezeranao? Tsy ho velominao indray va izahay mba hifalian'ny olonao aminao? Aseho anay ny famindramponao Jehova o, ka omeo anay ny famonjenao. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra izay saolana ianao, dia ny mbola nahafanay namakivaky ny alina teo ambany fiarovanao. Ny mbola namelanao anay ho amin'ny fahatsiarovana raha ny fomaraina izahay, ary mahatsiaro tokoa ny famindramponao vaovao ka makasitraka anao, mahatsiaro ny halehibe ny fitiavanao dia misaotra sy mideranao. Fa eto amin'ity fiombonam-bavaka ity no mbola hitalaona indray ny famelan-keloka hamanginao ny fiangonanao noho ny amin'i Jesosy Kristy fanatitra naterandray mandeha monja ho anay, hanavaozanao ny fitiavanao anay. Ary eto amin'ity toerana ity no anantenana ianao mbola hiteny aminay indray, hanonona famelan-keloka ho an'ny sambatan'olona, ary hamangy ny firenenay amin'ny feon'ny fiangonana manome azy ny fanantenana vaovao. Misaotra Tompo ny amin'izay hitenenanao aminay koa amin'ny alalan'ny soratra masina izay hovakiana, ary ny hanafaranao aminay ao anatin'izany. Vonina iaino izahay fa mitenena araka ny fombanao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny karatra mofinaina riavana dia nampiomana antsika ny amin'ny Jeremia 4:20 hatramin'ny 2:20 farany. Anaraka ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny Tompo isika. Efa naharianao tokoa va Joda? Efa naharikoriko ny fanahinao va Ziona? Nahoana dia mamely anay ianao ka efa tsy mety sitrana izahay? Nanantena fiadanana izahay ka antso tsy nahita soa, ary andro fanasitranana fa indro fampitahorana. Jehova, tsaroninay ny faharatsianay sy ny heliko ny razanay, fa efa nanota taminao izahay. Noho ny amin'ny anaranao dia azarianao izahay, ary aza tao tsinotsinona ny seza fiandriana ny voninahitrao. Tsarovy ka aza tsoahanao ny fanekenao taminay. Mba misy malatsaka ranorana va ireny sampin'ny jentilisa ireny? Na mahay mandatsaka ranorana mivantravatra va ny lanitra? Fa tsy ianao ihany va no izy, ry Jehova Andriamanitra io? Koa manantena anao izahay satria ianao no nanao ireo zavatra rehetra ireo. Amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola ampitombona ao amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy ilay fanantenantsika. Ny fanahin'ny Tompo mbola hitarika antsika hatrany amin'ity fotoana ity. Jeremia mpaminany izay efa nojerentsika tsy ela akory izay, dia naminany tao anatin'ny vanim-potoana sarotra feno fahoriana ho an'ny firenen'i Joda, dia ho amperin'ny fahababona ny zanak'Israely. Ary tsy hoe ny fahababona ihany nampitondra fahoriana azy, fa atao koa ny atao hoe loza voajanahary, ny tsify sy ny drano, ny tsify tsy kanina. Izany dia nanjo ny firenen'i Joda nitondrany Jeremia ny faminaniana. Fahoriana ara-batana, ara-panahy. Amin'izany izy no manontany hoe naharianao tokoa va Joda?
tahaka ny firenena naminaniny Jeremia isika amin'izao vanim-potoana iarahantsika miaina izao. Betsaka ny fahoriana mianjady amintsika toy ny mbola any amin'ny fahababoana isika satria maro ny olona no mitrongo voaomana, tsy mahita asa ivelomana, petrapetraka eny rehetreny, mijorojoro, miandry asa eny ambavahady ny orinasa eny, tena olona tovoababo, olona very fanantenana. Hiara ny fitsapana sy ny fizahantsoetra samihafa ary mikorosoko ny fiainam-panahy, vokatry ny fahaterena samihafa isakazany eny amin'ny fiarahamonina. Toa ny Jeremia mpaminany dia misy olona na fiangonana koa aza manontany hoe tompo mbola miaraka aminay ve ianao? Narinao ve ny fiangonana? Narinao ve ny firenena? Narinao ve ny ankohonana? Narinao ve ny tenako Andriamanitra rehefa inzay tonga eo amin'ny fahoriana ny olona na ny firenena? Ity anjara mofinainantsika ity ry havana dia mametraka ny fanantenana an'Andriamanitra ao anatin'ny toe-javatra sarotra toy izany. Raha mamaky ny 7:10 isika ohatra dia tena trangan-javatra eo amin'ny fiarahamonina misy atsika mihitsy izany atao hoe tsy fisindrano. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo: ny lehilahy maniraka ny madinika atsakarano dia tonga ny amin'ny lavaka famorian-drano ireny nefa tsy mahita rano, ka miverina mitondra loha mody, menatra sy mangayay izy ka misaron-doha. Ao anatin'izao fotoana vitsivitsy izao dia betsaka ny rotsak'orana, kanefa inona no mbola hitantsika? Mbola betsaka koa ny bidon jaune, izay no mahazatra antsika, milahatra eny amin'ny lavaka fatsakana. Tena efa alina mbola ireo ihany eo bidon jaune. Misy aza moa dia tsy mahazo rano fa any amin'ny vohitra hafa no manafika mitady rano. Dia santionana izany fa rehefa mamaky sika hatreny amin'ny andininy 10 dia izay loza mosary mahakasika ny fiainam-piainan'ny mpiaramonina, ary na dia ny biby azy dia mandao ny zanany eo pahaterahana satria tsy misy vilona, hoy ny andininy 5. Dia toy izany hatrany ry havana. Tsy manjo ny olombelona ihany ilay fahavoazana fa nahatratra ny zavaboary indrindra koa. Fanantenana Andriamanitra ao anatin'ny fahamainana, ao anatin'ny tsy fisiana, ao anatin'ny faharitrana ny loharano rehetra. Ny afatra ho antsika fiangonana dia ny hoe rehefa mitranga ny toy izany, ny fiverenana amin'Andriamanitra ihany no antoky ny fahombiazana, no ahazoana manantena. Eo amin'ny andininy 20 ry havana dia hoy ny soratra masina manao hoe: Jehova, tsaronay ny faharatsinay sy ny heloky ny razanay, fa efa nanota taminao izahay. Io ilay fiverenana amin'Andriamanitra ao anatin'ny fotoan-tsarotra. Io ilay fiverenana amin'Andriamanitra hiantsona ny fiangonana ka ahafahana manavao ny fanorantenany isan'andro amin'ny fotoana toy izao. Ahafahany miverina amin'ny fitiavana marina an'Andriamanitra ao anatin'ny fahoriana, ahafahany miverina amin'ny fanompoana izay efa niantson'Andriamanitra azy. Tsy misy fanantenana tsy hitondranao amin'ny fibebahana. Raha metraka fanantenana amin'Andriamanitra ny fiangonana dia antsoina hibebaka izy. Izany koa no antony adovento tahaka izao fiomanana handray ny fiavian'ny mpamonjy ao anatin'ny fibebahana. Fanantenana sy fibebahana dia zavatra miaraka, tsy afa-misaraka. Fa ny fiangonana koa dia afaka milaza fa tsy misy famonjena hafa ivelan'Andriamanitra. Eo amin'ny andininy 12 dia milaza ny mpaminany manao hoe: tsy ianao ihany va no mandatsaka ranon'orana, tsy misy afa-tsy anao Jehova ho. Tsy misy mpandatsaka ranon'orana afa-tsy anao. Ho an'ny fiangonana dia midika fa
tsy ny fahatsaran'ny rafitra politika no hitondra famonjena, tsy ny famatsim-bola avy any ivelany no hahatanterahany tetikasa, tsy ny fahaizana eo amin'ny tompon'andraikitra isan-karazany no amerina ny fahavelomany firenena. Tsy ry havana, Andriamanitra ihany no mahavokatra ranonorana, raha miteny hoe ranonorana dia fitahiana. Andriamanitra irery no azo itokiana sy antenaina, andrindra sy andamina, anavao sy ampivoatra ny fiainantsika isam-batan'olona sy isam-pirenena. Ho velona ny asa, ho velona sy roborobo, fiangonana amin'ny fitoriana ny filazantsara, ho rava ny sakana rehetra, ho hitantaratra ny fiavaozana. Andriamanitra irery no mahatanteraka izany. Ity an'io ity moa dia fanombohana araky ny fomba ny fiangonana, ilay fikaolan-doha hitadiavana izay asoa ny firenena. Ary manandrifindrindra izany ny 2:20 toa andrenesana feo hoe fangaha ny FFKM ihany no afaka andrindra sy hitarika mba hampidio koa ireo karazam-pivavahana samihafa. Fa ity dia mazava ny fitenin'ny mpaminany Jehova ihany. Ny fiangonana irery no afaka hanamarina ny asan'Andriamanitra eo amin'ny firenena iray, eo amin'ny fiarahamonina izay hijoroany. Andriamanitra irery ho ny fiangonana no afaka mandatsaka ranonorana. Andriamanitra irery no afaka hitondra fiavaozana sy fitahiana ho an'ny fiarahamonina sy ny firenena. Miantso ny fiangonana ho lasa vavolombelon'ny fanantenana izao soratra masina izao. Amin'ny andro faran'izay atao hoe karakara indrindra eo amin'ny fiarahamonina, dia antson'Andriamanitra ny fiangonana mba hitondra hafatra mampanantena, mba hanao antsoavo hiverenana amin'Andriamanitra ary hatoky ny fanasitranana izay tanterahan'Andriamanitra ho an'izay mitaraina amin'ny andro aman'alina. Mba ho fiangonana tonga zaridaina mamokatra ny fiangonana, na dia ao anatin'ny haintany sy ny tsy fisin-drano aza. Izany ho antom-pisiko sy antom-pisinao, antom-pisin'ny fiangonana eo amin'ny fiarahamonina riavana, hitondra tokoa ny fanantenana ho an'izay very hevitra. Fa ho antsika tsirairay avy, izao soratra masin'izao koa dia mametraka antsika mba hanana fanantenana ao anatin'ny fibebahana marina, dia tahaka ny fiangonana ihany, tonoana eo anatrehan'ny Tompo, fa tsy tanteraka ianao. Tsy avonavina hoe aiza zay mpanoty eo, na hiteny hoe aiza zay vomafy eo. Tsia, manetretena eo ambany tanamaherin'Andriamanitra, manekefa reraka ianao, manekefa diso ianao, manekefa mila taridalana ianao amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro. Izay manaiky izany no afaka hanantena an'Andriamanitra hamonjy azy. Matoky ny fahefan'Andriamanitra. Eo amin'ny 1:20 dia hoy ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo: noho ny amin'ny anaranao dia azarianao izahay, aza tao tsinotsinona ny seza fiandrianany voninaitrao. Aza tao tsinotsinona ny seza fiandrianany voninaitrao. Milaza zany hoe tena matoky ny fahefanao izay Andriamanitra. Iseho amin'ny herinao ianao, hitondra fandresena, izay ilay voninahitra. Amboara lehibe, aza tao tsinotsinona ny fanandresenao, aza donona ny vahoakanao, mba tao amin'ny fandresena koa. Matoky an'Andriamanitra manantena ny fahefany, mitondra antsika isan'andro isan'andro riavana. Tsy izay mitranga amin'ny fiainanao izao ka atrehanao no inona, fa izay efa alahatr'Andriamanitra amin'ny fahefany sy ny heriny eo amin'ny fiainanao. Ity misy zavatra hitanao miatra aminao, mankarary anao, fa ambadika izany manana ny vinany Andriamanitra. Matoky ny fahefan'Andriamanitra sy ny seza fiandrianany ary ny voninahiny feno fandresena mitondra anao. Fa azo lazaina koa ato anatin'ny 20
ho antsika fiangonana ny fanantenanao amin'Andriamanitra dia miorina amin'ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny tapany farany 9:20 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, tsarovy ka azatsoahanao ny fanekenao aminay. Na dia mbola tsy misy vahaolana hita azy eo amin'izay nanjo ny firenen'ny Joda, tena mbola ao anatin'ny fahababona ny firenen'ny Joda, dia natoky ny tenin'Andriamanitra ny mpaminany ka ny teny hoe azatsoahana ny fanekenao taminay. Andriamanitra matoky sy marina amin'ny teniny Andriamanitra ary tsy ho very izay matoky ny teniny. Andriamanitra matoky sy marina, tsy miova amin'izay nilazainy Andriamanitra, afatahotra izay miantehitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Mampatahotra ny filazan'ny Tompo amin'ny alalan'ny mpaminany ery amin'ny 1:12 manao hoe aza mivavaka ao an'ity firenena ity ahasoa azy. Leo Andriamanitra ny mivavaka sandratry ny firenen'ny Joda, fa eto dia mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny mpaminany, aza mba hatao an'izany moa izahay. Tsarovy ny ary azatsoahana ny fanekenao taminay. Ravana malala rehetra ao amin'ny Tompo, amin'ity anio ity dia miteny amintsika Andriamanitra mba ho fiangonana mitondra ny tsy fahombiazan'ny fiarahamonina isika. Jehovah ho tsaronay ny faharatsinay sy ny heloko ny razanay. Mba ho fiangonana mitondra fanantenana ho an'ny fiarahamonina isika. Ary ho antsika isam-batan'olona mba ho kristianina, mahatsiaro ny tsy fahatanterahana isan'andro ka tonga amin'ny fibebahana amin'ny fanantenam-pamonjena isika. Mahatsapa ny herin'Andriamanitra ka manantena ny fitondrany feno fandresena isika. Mba ho kristianina tena mifikitra mafy amin'ny tenin'Andriamanitra ka afatahotra sy feno fanantenana isan'andro isika. Ny Tompo no memboninaitra ny teny ho tafatoetra ao anatintsika. Amen. Hivavaka isika. Tompo dia isaoranay ianao ny amin'ny teninao izay namanginao ny fiangonana tamin'ity fotoana ity. Amin'ny fotoan-tsarotra tokoa dia tsy hoe Andriamanitra mandao ianao, fa Andriamanitra miantso anay hiverina aminao, hanantenanao. Misaotra ny amin'ny fisian'ny fiangonana, mitaona ho amin'ny fanantenana an'Andriamanitra tokana hanoloaran'ny-pamonjena. Atanjao ny fiangonanao eto amin'ity firenena ity, mba ho fanantenana tokoa an'ny fiarahamonina eo amin'ny andraikitra izay napetraka ao aminy, fahazavana sy fanasina ary tolotsaina feno fahendrena avy aminao, amin'ny alalan'ny teny izay toriny, amin'ny alalan'ny asa fanompoana tanterahany ary indrindra ny fijoroany vavolombelona eny amin'ny fiarahamonina. Toany Tompo ny kristianina tsirairay izay mahatsiaro mandalo fizahantsoetra na koa mahatsapany tsy fahatanterahany. Aorenao anatin'izy ireny indray ny fanantenana. Anao Andriamanitra tompony fandresena, ianao ilay tompony teny fampanantenana. Ankehitriny entina iambavaka ny fiainanay andavanandro, ny amin'izay fikasana tsara heverinay amin'ity tontolo andro ity, amin'ny asa aman-draharaha, ny fandaharam-potoana amin'ny fianarana, ny fikarakarana ny ankohona sisa tokantrano, ireo dia samihafa hamonjena ny toeram-piasana ara-panjakana hikarakarana ny tota-taratasy isa-tsokajiny. Amin'ireny Tompo dia aza velanao ho irery izahay, fantatray fa tsy manadino anay ianao. Tononay aminao ny fifalinay, misaotra ny amin'ireny anjara fifaliana atolotra ho ireny, afaka mbola miome izahay na dia voageja manodidina azy. Misaotra fa ampitoerinao anatinay ny fiadanana, hanala ny tahotra sy ny fanahiana samihafa izay mety mahazo anay eto amin'ity zao tontolo izao ity. Tompo, fa hitanao koa ny zavatra mafy mianjady aminay sy ny manodidina anay, ao ny tsy fahasalamana entinay eo amin'ny tenanay izany ka atsiarovanay fanantenana, mety miatra koa amin'ny ankonanay ka arakarainay sy sabonay izy ireny eo amin'ny fiarahamonina, indrindra ny amin'ny
pitsaboana any an-dalambe any atokantrano. Tompo mamangia ary manasitrana. Dia verony manamanjoka ampionony azavelanao irery ireo miatrika olana ary ankonana ara-pianakaviana ny arakasa ny eo amin'ny fianarana ho an'ireo tanora. Ary ny fiainanay manokana tsy miafina aminao dia tononinay eo aminao koa. Petraka eo am-pelantananao tokoa ny firenenay raha iainga amin'ity anio ity hikatsaka izay ahasoa sy ahatsara ampandroso ary hanavaozana mba tsy handeha araka ny sitrapon'olombelona ny zavatra rehetra fa araka ny sitraponao Andriamanitra. Ny vavaka tarihan'ny fiangonana ny hoenonao ka hovalianao ranora pitahiana ho an'izao firenena izao. Jesosy Tompo, ampahirezo ny fiangonana amin'izao advento izao mba hiandry ianao amin'ny fanantenana. Rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay an'io izay nasahaza ao anay ary mamelany elokay taky ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa amin'ny fankasitrahana ny tsodrany tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Izao mahalala ny hevitra iverako anareo hoy ny Tompo, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Andriamanitra hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.